avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manolotra anao ny vaovao. Antsiray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Manolotra anao ny vaovao. Sivy amby roapolo martsa 7 amby efapolo sivinjato sy arivo, sivy amby roapolo martsa 10 amby roapolo amby roa arivo, feno valo amby fitopolo taona katroka ny tolom-panafahana ny taona 7 amby efapolo sivinjato sy arivo. Saika nisy fanamariana ny daty ny sivy amby roapolo martsa avokoa androany manerana amin'ny Madagasikara. Folotsy manana zom-pirenena malagasy no nitarika ny fahatsiarovana ny sivy amby roapolo martsa, valo amby fitopolo taona teo aorian'ny tolom-panafahana. Trango izay mifanohitra amin'ny tolona ireo tia tandrazana valo amby fitopolo taona lasa izay. Misa 300 sy 400 ireo bekotro marolatra izay avy amina distrika misa 300 amin'izao fotoana. Izy ireo izay efa mananika ny faha 70 taona mahery avokoa amin'izao fotoana izao. Ny fisehoana ivelany misongadina hoarina amin'ny fiadiana tombontsoa mikasika ny fandraisantsika ny fionana tampony COI amin'izao fotoana ho mpamakafaka raha toekarina. Mitohatra ny hetsika ny oeram-ponina ny fisamborana amin'ny ny tanànany Istanbul amin'izao fotoana izao. Ireo mponina izay milaza ny ady hatramin'ny farany amin'ny fiarovana amin'ny ny tanàna na eo aza ny raha matahora samihafa. Ny antsy prian'izay. Ngadondrainy amin'ny valoralina fotoana ny fampalalamba vaotsika eto amin'ny fitalavitra kolo atenina ny araba to amin'ny klasy tongovavy manasa no ihany koa anaraka ny antsy prian'izay 7 amby roapolo martsa taona 7 amby efapolo sivinjato sy arivo, 7 amby roapolo martsa 5 amby roapolo amby roa arivo, feno valo amby fitopolo taona katroka ny tolom-panafahana 7 amby efapolo sivinjato sy arivo. Saika nisy fanamariana ny daty ny 7 amby roapolo martsa avokoa androany manerana amin'ny Madagasikara. Fanamariana izay efa fomba mahazatra isan'ny taona, isan'ny songadina ny teny amin'ny fasany mahery fo, avaratra Ambotsaina Mozole sy ny tany Moramanga tamin'ity androany ity. Tsodondrina Tahiry no mitatitra ny fanadidina. Avaratra Ambotsaina, Ambojatovo, Moramanga sy toerana maro manerana ny nosy no nanamariana ny fankalazana ny fahavalo amby fitopolo taona ny tolom-panafahana. Ho an'ny teny amin'ny Mozole manokana dia fanateram-boninkazo tahaka ny fanao mahazatra no nisy. Ny tao Moramanga izay tanàna fototry ny tantara ny siny ny famonoana fao be natao tamin'ireo mpitolona malagasy manokana. Androany vao notokanana ny akany fiadanan-tsoa efa nampanentinaina 10 taona lasa izay. Jaivona ny volana ny septambra 20 no napetraka ny vato fototra natao ny Andry Rajoelina. Nambara tamin'izany fa ho vita aingana ny asa ahafahan'ireo zokiolona misitraka fototra afitrasa sahaza azy ireo ahafahana mikarakara sy manaramaso ny fahasalamany. Tahorin'ireo fanairana sy antso isan-taona nataon'ireo ray aman-dreny sy zokiolona araka izany. Ny aminy hoe aiza ho aiza ny fampanentanana nataon'ny filoha vita ihany izy ity. Tarakevitra no safidiana tamin'ity taona ity no hoe tolom-panafahana fanilo miampita ho an'ny taranaka. Androany mbola namerimberina ireo fampanentanana tsy mety vitany sy tsy mety tanteraka tao anatin'ny taona ny tantanany i Andry Rajoelina. Koa tsy maintsy tanteraka ny fanirian'ny malagasy rehetra dia i Madagasikara tsy maintsy mandroso. Mitohy araka izany ny fampanentanana fa ny andrasan'ny maro ny bainga mivadika. Tia tandrazana maro no namony ainy ho fitakina ny fahaleovantena amin'ny fahafahana ary ny ananana zom-pirenena malagasy ka isan'ny antony ahatsiarovana ny andro ny 7 amby roapolo martsa taona 7 amby efapolo sivinjato sy arivo, valo amby fitopolo taona teo aoriana. Filotsy manana zom-pirenena malagasy no nitarika ny fahatsiarovana tamin'ity anio ity. Andry Rajoelina izay nisafidy ny zon'ny firenena nanjanaka ny Madagasikara no tombontsoa manokana. Trango izay mifanohitra amin'ny tolona ireo tia tandrazana valo amby fitopolo taona teo aoriana. Onona saina no mitatitra ny fanadihadiana. Andro isan'ny manatantara eto amin'ny firenena ny 7 amby roapolo martsa ahatsiarovana hanomezam-boninahitra ireo mahery fo
tia tanindrazana lavo fitakina ny fahaleovantena ny fahafahana ary ny anana ny malagasy isompirenena 70 taona androany io fotoana manatantara io ary tsy ho tahaka ny mahazatra hatramin'izay fa tato anatin'izay 2 taona izay fantatra fa olona tsy manana zom-pirenena malagasy no lohalaharana amin'ny fanatrehana izany andro manatantara izany. Any Rajoelina izay tsy manana zom-pirenena malagasy fa mizaka zom-pirenena frantsay izay firenena nanjanaka any Madagasikara. Dia lasa ohatrany hoe fankalazana sy oeraoera fotsiny ilay izy fa tsy tazomina tsara ilay ny Andohana. Io no mahatonga ny fivoy miteny foana hoe mivelentsika amin'ny Andohana aza manao resaka démagogie be fa simba firenena mandany fotoana ihany koa anatin'izany. Raha ijery todika kely tsika hoe reny ny ady sy tolona nataon'ny razambe antsika nataon'ireo ray aman-drenitsika taloha be tany nefa tsy tazomintsika intsony izany tolona izany. Raha mijery tsika zao hoe fitiavan-tanindrazana dia isan'ny fitiavan-tanindrazana ray lehibe ohatra ny fiarovana ny tany sy ny arena eo amin'ny tany hatramin'ny filoham-pirenenantsika mizaka zom-pirenena frantsay nefa ny frantsay no isan'ny tena nanimba sy namotika ary ataoko hoe napisy an'izany hoe fanjanahantany zany tamin'izany fotoana izany. Anjarantsika malagasy no mandinika sy mamakafaka ary misaina lalina rehefa mametraka olona dia jereo manomboka avy any fotony hatrany amin'ny sefokotany hatrany amin'ny maire hatrany amin'ny député hatrany amin'ny sénateur ka hatraty amin'ny filoham-pirenena mba jereo re zay tena olona tia nytanindrazanareo. Miverimberina isaky ny fotoana toy izao no hoe tia tanindrazana fa atraiza sy tony ahoana ary hatramin'ny hoe iza no fanontaniana mipetraka eo anatrehany zao toejava misy izao. Ngamby izao mety malaelo hoe zao ve no antony nandatsahana ny raha zao ve no nafozana ny aina hoe malagasy mahantra toy izao, malagasy mifamono, malagasy miady atrano, malagasy mifampisarabazana, malagasy tia tena, malagasy mandrainy avy amin'ny velany fotsiny sy ny rehetrarehetra fotsiny malagasy tsy afaka iaina mihitsy n'izany tena hoe soatoavy ny fanafa ny fahaverezam-panahy ohatr' zao. Anjaratsika zany tena mba mijoro hoe zao itsika ve ny tena hitantana sy misitraka mahazo tombony amin'ireo zavatra ireo zany ny tena fanafahana malagasy le soatoavina fahendrena sy fampitsombrena ny firaisakina samy manany hafanam-pondro sy ny sainy sy ny fientanana fa mirahina amin'ny malagasy mba hoery anankiray tsy azo toaina. Araka izany mety ny tolona ary adidiny malagasy ankehitriny ny mahatanteraka izany tsy ahavery anjavony ny hain'ireo tia tanindrazana maro na fohy 70 taona lasa izay. Tanjona ny hoe Madagasikara ny malagasy, tantanina malagasy ary malagasy ho an'ny Madagasikara tsy anjakany ny vahiny. Fa saritsarina fitiavan-tanindrazana sisa no hita eto amintsika 70 taona teoria ny datiny 7 Martsa taona 1779 ireo mpanao politika tamin'ity androany. Tsy mbola ianantsika ihany koa izany fahafahanjany ho ny mpamakafaka raharaham-pirenena. Ny tantara kilan'ny tsy fanadiny fa tena niady ho an'ny tanindrazana hoy ny fanazavana ireo mahery fo tamin'izany fotoana ka tokony homena lanja ny datiny 7 Martsa taona 1779 Gabain Loano mitaritra ny antsiprian'izay. Olo 70 taona teoriany tolom-panafahana 1779 tsy hita taratra izany fahafahana izany mbola mahazohitra ny vahiny eto Madagasikara ary ny zavamisy ny sasany amin'ireo nampindramin'ny malagasy sy ny fahefana ihany no mangeja sy manitsakitsaka ny fahafahana nitolomana 70 taona lasy izay. Tsy hita intsony ny fitiavan-tanindrazana amin'izao ary tokony hahay akalesona ny rehetra. Tokony isy foana ny fitiavan-tanindrazana izany izy hoe taninrazanao ve dia tsy hodinao nefa ny zavamisy ankehitriny mitsingilaila tsy tena maro-potitra intsony indikan'izany ka izay ny mahafisiketo zany hoe tiavo ny tanindrazanao alao tahaka ireo le olona ny elohanao fa tena olona tia tanindrazan'ireo. Ditrin'izay ady natao zay dia vao maika miaky fosifahana Madagasikara eny sanatria fa mety afaka 10 taona dia mety ho tantara fotsiny angambany hoe zany vahoaka sy tanora malagasy zany eto ambonin'ity nosy tia fa dia vahiny no tompotany eto mampieritreritra zany ka aokasika samy hoe tena ieritreritra n'izany fitiavan-tanindrazana zany. Raha ho tonga eto Madagasikara ny filohampirenena frantsay Emmanuel Macron tokony hanao azafady sy fialantsiny amin'ny vahoaka malagasy manoloana ny adisoana nataon'ny la France sy ireo taketra navelan'ny fanjanahantany hoy ny mpamakafaka ny rara amin'ny pirenena. Inona moa no tokony alehan'le vazaha be fotsifotsy be teo mila mahita andreny ve tsika ety amin'ny mausolée fa zany hoe zay zany le coopération de nekena zany raha zany inona moa
fa tsy maninona fa zay zany le izy fa tokony mitonga saina antsika hoe atsika le izy a atsika le fahatserovana dia tsy tokony refesina ohatran'izay isika rehefa ho avy eo Andriamatoa Macron any a dia tena tokony hoe miala tsiny a miala fondro a mifono fa tsy hoe tonga aty andrefy atsika dia iteny indray hoe zao no tokony ataony laisany zay mitsy nge le izy e dia zay zany a fangatahany zay a hoe mifono ianao dia miresaka tsika dia ho hitantsika eo ny Élysée Parsa rehefa avy eo ankoatr'izay tsy tokony atao fisehosehoana ny daty ny 20 martsa hoy ny fanehoan-kevitry ny mpanao politika tsy vitany kabary ny fitiavan-tanindrazana fa mila arahina asa hoy ny fanehoan-kevitra loza ho an'izay tsy mahatsiaro ny mahery fo satria tsy matimaty foana ireo tsy vitavita manatitra voninkazo tsy vitavita ny misehoseho na mikabary fa mijoroa marina dia topoy ny tanindrazanao ho an'ireo mahery fo reo fa nomezom-boninahitra azy zay ny hitako zavatra lehibe aloha tsy maintsy atao eto amin'ny firenena ka mila miray iny tsika sy mijery ny tompontsoan'ny firenena marina fa tsy mody mizaozao sy manao resaka hafahafa fa dia alohantsika tena milofotra amin'ny tompontsoa Madagasikara sy ny malagasy fangaro tompontsoa le mpitiava-tanindrazana dia zay ny tsy tiako loatra me tsara velatsy iny manatitra voninkazo fa zay mahazo toerana mahazo inona meo voninahitra ny ady ary ny sasany zay bola manohitra bola meo voninahitra koa ny ady tsy eo nareo raha tsy nisy ny ady teto mitohy ny tolona fa ny endrony ny miova ankehitriny hoy hatrany ny fanehoan-kevitra tamin'izany ny vahiny mpanjanaka no notoerina fa amin'izao ireo endrika fanitsikitsahana ny lalàna ataon'ny mpiray tanindrazana sasany no tokony himasona raha tena nisy ihany fandrosoana eto Madagasikara ao anatin'izay raha 20 martsa taona 7/7 zay hatrany manambahiny ny sampana fampalalam-bavao amin'ity ality dia tsy iza fa ny docteur Lainiriko Denis Alexandre mpampianatra pikaroka miarabanao tonga soa atao anatin'ny fampalalam-bavao amin'ity alaity 7 taona teo aoriana ny atolo-panafahana namana ny firenena teo ambany vahoany mpanjanaka sika amin'izao fotoan'izao tratra ve ny tanjona nataon'ireo mahery fo ny firenena atao anatin'izay voalohany angamba dia miarabanao ary miaraba ny mpanaraka ny fahitalavitra amin'izao arivo izao tratra ve ny tanjonao izy ianao afaka teboka vitsivitsy ny amalito azy ny teboka voalohany dia hoe raha arakaraka ilay atao hoe tanjona napetraka ny voalohany raha tena dinihana tsara ireo nitolona tamin'izany vanim-potoana izany dia tatsaha izy ireo izany hoe tatsaha any ambany vohatra ary ho azy ilay fahafahana no zava-dehibe izany hoe teo ambany geja ny fanjanahantany izy ka mitady fahafahana raha zay nitondrana azy dia afaka eritreretina ihany hoe tonga amin'izay tanjon'izay ve Madagasikara amin'izao fotoan'izao ny zavatra ray tiako arosy dia ity hoe nisy ireo tatsaha zay nandray fitaovam-piadiana nisy ihany koa nefa tetsy andaniny ireo mpanao politika zay mitady atao hoe fahafahana ihany fa le fahafahana ny tenenina tamin'izay fahaleovan-tena rehefa tena dinihana izy io dia zao ireo mpiady nandray fitaovam-piadiana tamin'ny androny 7/7/7 dia nitady fahafahana satria mafy migeja nahazo azy ny mpanao politika nefa zay tenenina amin'ny fiteny azy moa hoe tia tanindrazana ny mamarina kokoa hoe nationaliste amin'ny teny frantsay dia nieritreritra hoe ady politika ny atao ka ny atao hoe fahaleovan-tena dia miala eto Madagasikara ny frantsay ary zareo no mandimby ny frantsay hitondra ny firenena zany hoe ho an'ireo mpanao politika ireo dia toerana sy fahefana no zava-dehibe ao anatin'izay angle roa lehibe isanambaranao nitoloman'ireo ataontsika hoe mahery fo ny firenena tamin'izao fotoana raha manoloana le contexte amin'izao fotoan'izao manahoana ny fahitanao an'le objectif ave atteint androany sa manahoana raha zay ny zavatra misy dia afaka miteny hoe ho an'ireo olona tatsaha ny ady tsy tonga teo amin'ilay tanjona no tadiavina satria zavatra tsotra raha jerevantsika ny zavatra misy eto Madagasikara ny tatsaha foanany no taraiky indrindra ny tatsaha foana no tsoenony indrindra inona ny zavatra nedivana ireo tatsaha ireo nalainy sy nidoboy ny voanjo vazany tany mbola malalaka ve malagasy amin'ny fahazon'ny tany misy eto aminy ny zavatra nedivany dia ilay hoe zara faminakanina izy satria ny vary
ny indrindra mivarito anatin'ny office de ria zay moa ny anarany tamin'izany nalefa namelomana ny bazatany indafy fa izy tsy mihinambary mbola efa mihinambary daholo hoe ny tatsay to Madagasikara ho an'le mpanao politika indray manahoana ho an'le mpanao politika dia mazava tsara azo fahefana no ny tadiaviny zavatra anankiroa ny zavatra nitranga ny voalohany azo ny fahaleovatena tamin'ny taona 1970 fa tsy ireo mpanao politika ireo no nahazo azy fa le tenenin-drareo hoe saribakolo ny la Frantsa satria zay ny ataontsika hoe repoblika voalohany itsitsika ny resaka mbola mitoetra amin'izao fotoana izao ve zay kisarina mbaranao zay amin'ny anatin'izay sehatra politika zay ho avy amin'izay ihany fa angamba toizako le teniko teo rehefa tsy nahazo ny fahefana ireo ataontsika hoe mpanao politika atao anatin'ny antoko politika toy ny MDRM na PDM sy ny MSM dia nanapoka crise voalohany teto Madagasikara izy ireo tamin'ny taona 2017 ny ahazona fahefana no tena tanjony ary inona nefa mivokatry le crise voalohany zao latsaka akaterena ny firenena nanomboka teo amin'ny taona 2017 raha oharina tamin'ny ataontsika hoe tamin'ny taona 17 zay fampisehoana zay resaka endrika fitiavan-tanindrazana naseho an'ireo mahery fo reo raha oharina amin'izao fotoana izao satria amin'izao fotoana izao hitantsika voaresaka foana ny resaka hoe fitiavan-tanindrazana amina sehatra maro eto amin'ny firenena raha oharina tamin'izany lay ataontsika hoe afon'ny fitiavan-tanindrazana ao am-pon'ireo mpanao politika malagasy sy ny mpitarika ny firenena manahoana ny fahitanao azy mazava tsara le izy samy manana ny atao hoe tanindrazana angamba ho an'ireo tatsany atao hoe tanindrazana dia le tany doboiny ny frantsay doboiny ireo ataontsika hoe voanjo doboiny atao hoe fanjanahantany fa ho an'ny mpanao politika indray ny atao hoe fitiavan-tanindrazana dia fahazona fahefana ary zay mahasamy hafa azy zany hoe rehefa ataony tena dinihana amin'ny lafiny anankiray nandrisy ny mpanao politika fa resy ny vahoaka tany ambany ravikazo ary zay ny antony mbola mahatonga ny Madagasikara amin'izao fotoana izao tafiditra ao anatin'ny fahatrana lalina ary tsy afaka mieritreritra kory hoe ahoana zany fandrosoana izany Dr Denis Alexandre mpampianatra mpikaroka ianao isan'ny mahafantatra ny zavatra nangiry firy ho an'ireo tantsaha sy ny vahoaka tamin'izany fotoana izany na tonga tamin'ilay ataoko hoe tolona samihafa ny tiako antaniana ao anatin'izay dia ny hoe manahoana ny fahitanao azy androany filohan'ny repoblika mitondra an'ilay Madagasikara filoha frantsay tsy manana taratasy malagasy manahoana ny fahitanao an'izay zany androany ny antiko tenenina fotsiny dia ity hoe rantolona ireo malagasy tamin'ny taona 1770 midika fa olona tsy mahatanty tsy rariny izy ireo ary olona vonona ny ady amin'ny zavatra tsy mety raha ohatra ka ny malagasy mahita fa tsy mety ny zavatra misy eto amin'ny firenena ary misy olona manao tsy mety mbola mino hoe ny malagasy tsy manaiky ny zavatra tsy mety ary tsy manaiky ny tsy rariny raha ohatra miteny aho ianao hoe mety ve sa tsy mety alefako any amin'ny vahoaka malagasy mifanontaniana hoe mety aminy sa tsy mety aminy fa ny fatsapanao azy ny tiako antaniana ao anatin'ny fatsapanao an'izay hoe zay nitolomana tamin'izany fotoana androany ilay filoha mitondra ny Madagasikara tsy manana taratasy vazaha taratasy raha ny hevitro manokana manana ny hevitro manokana fa angamba koa tsara ihany koa ny afatarana hoe inona ny hevitro ny malagasy ary zay ny zava-dehibe ho an'ny malagasy tsy mety ny tsy rariny ve zany manana hoe filoham-pirenena anankiray manana ataontsika hoe nationalité vahiny raha ohatra ka tsy mitrotra ny malagasy no ny antony dia angamba mety aminy zay fa miankina amin'le rariny sy ny tsy rariny foana io satria ny zavatra hita aloha raha ny fita 1770 ny tenenina dia tsy rariny no ny divana ho anareo mpampianatra mpikaroka zany mbola mitony tolona tokony eto vao tena hoe miainga indray ny tolona manaraka tena hoe tolona ho an'ny tombotsoa-pirenena ho an'ny tombotsoa anisa batan'olona ary zay mihitsy ny zava-dehibe afa ny vanim-potoana tamin'izany fotoana zany ny vanim-potoana dia vanim-potoana an'le hoe geja ny fanjanahantany amin'izao geja ny fahatsana geja ny mety hoe tsy fananana tsy afafahana amin'ny teny mety hoe geja noho n'ireo ataontsika hoe tsindry avy any ivelany geja amin'ny harem-pirenena ahodikodiny vitianisa ary any angamba ny tolona amin'izao satria reny zavatra reny na tiana na tsy tiana dia reny le tafiditra ao anatiny hoe tsy rariny
ary ny zavatra tsirariny a ny malagasy a mahatanty fery fa rehefa tonga izy teny hoe tsy mety io a asorony io a ovainy io a dia afaka miteny aminao a fa vitany manao an'izany zavatra valo amby fitopolo taona teo aoriantsika hiverina kely resaka tantara vetivety a manahoana ho any androany mbola misy lafon-javatra ve manitikitika na misarika ny réflexion anareo mpampianatra pikaroka ao anatin'ny ty raharaha 7 ty raha misy zavatra anankiray a tena hoe nataon'ny pikaroka fandiniana dia raharaha ny 7 eo fa na izany na zany a mbola be diabe ny zavatra tokony hokarohana ary indrindrindra eo anatin'le ataontsika hoe arsiva reo atotakevitra zany a ahitana ny zava-marina sy ny zavatra nisy marina tamin'izany vanim-potoana zany eto a marina fa tao arinany 50 taona tao arinany reny raharaha reny a dia nisokatra ny arsiva na teto Madagasikara na tany Frantsa fa mbola misy atotakevitra maromaro be diabe angamba ny tena marina zay mbola tsy azo ny pikaroka jerevana tafiditra ao anatin'izany ohatra hoe ny apahany amin'ny arsive militaire ny Vincennes ny Frantsa zany a ary hatramin'izao ary a zay pikaroka malagasy tsy mahafantatra akory hoe aiza ny arsive ny sûreté générale tadio tsara fa tamin'ny raharahany 7 a be diabe ireo malagasy no nysamborona no ny vonoina no nampijaliana tao anatin'ny sûreté générale ary reny arsive reny amin'izao a mbola tsy hita ary zay mampikaroka anay a dia mila manana fahafahany zay a mijery azy mba hahafantarana marina hoe inona marina moa ny zavatra niseho a tamin'ny vanim-potoana io ary eto dia manana raha ohatra tsara hoe ho avy zao ny fahatongavan'ny filoham-pirenena frantsay a tany Cameroun izy nanaiky hoe misy pikaroka camerounais pikaroka frantsay afaka mijery ny arsive rehetrarehetra mikasika ny geja nataon'ny frantsay tany Cameroun. Ao anatin'le resaka fametrahana commission mixte ve zay sa manahoana? Zay indrindra le izy satria naninona no natao tany Sénégal, naninona no natao tany Algérie, natao tany Cameroun. Eto dia mangataka ny fitondram-panjakana raha ohatra ka tena mieritreritra marina hoe ametraka ny fifandraisan'ny Madagasikara sy la Frantsa amin'ny endrika vaovao dia tokony hazava tsara hoe mila mahafantatra ny malagasy hoe inona daholo ny zavatra nitranga indrindrindra le geja tamin'ny vanim-potoana ny fanjanahantany ary tafiditra ao anaty zay hoe mila fantatra daholo hoe aiza ny atota taratasy ny arsive mikasika an'io ary sika malagasy tokony afaka mahita azy. Fa iza ny tokony handray ny initiative amin'ny fametrahana ny commission mixte io docteur ao anatiny? Mazava tsara fa tsika malagasy satria tsika ny manana tombontsoa kokoa noho ny frantsay angataka azy. Eto dia hiandry tsara amin'ny mpampianatra pikaroka ary amin'ny mampandinika tantara ihany koa hoe osa zay moa ny tena tenenina osa ve ny fanjakana malagasy antany sy angataka amin'ny fanjakana frantsay hoe avoay daholy ireo antota taratasy mikasika ny zavatra nataonareo teto Madagasikara. Raha mitenitsika fa nisy ny ataontsika hoe asa terivozina aiza daholo ny taratasy hidirevana an'izany. Raha nisy arena teto Madagasikara nalain'ny frantsay tany Sako ohatra ny arina tany Sako charbon tany Sako 4 taona marina no nalefa 4 taona ny vary zay any malagasy no natao réquisition nalefa tany Frantsa tamin'ny ady lehibe faharoa. Tokony mazava daholo zany zavatra rehetrarehetra zany fa raha tsy mazava zany dia anao sono ihany tsika fifanaraha-piara-miasa vaovao fa fijeriko azy mbola tsy hitodika any amin'ny hoavy fa satria ny lasa mbola tsy tena fantatra. Marina zay teboka nambaranao zay docteur Lainiriko fa raha firisan-jato ny ataontsika hoe teboka ao anatiny raha 7 no mety hoe mbola majavozavo zany raha raisitsika amin'izay ahafahan'ilay vahoaka malagasy tsotra mafantatra hoe zao ny lafin-javatra mety mbola mazavozavo ao anatin'ilay raha 7. Raha ny fandiniako azy mbola tsy ampy ny atsasany lavitra ny atsasany fa isika ny miteny hoe raha 7 fa adino ny le tenenitsika moa amin'ny teny frantsay pacification zany hoe rehefa tonga teto ny frantsay tany amin'ny faraparany taona 770 hatrany amin'ny taona 570 tamin'ny andron'ny Galeny fa betsaka telo eny avy roa eny no maty teto Madagasikara no tamin'ny 770 reny zavatra reny dia tokony ho jerevana ary tokony ho tenenina.
Agasitrana feniny Dr Lainrico Denis Alexandre tao anatin'izay fanazavana azy fa makafakana makasika ny raharaha fito amby efapolo sy sivinjato sy arivo zay dia zay ihany koa no entsika misety vetivety ao anaty dokafohy aza misaraka amin'ny ary. Et ça continue! C'est encore gratuit! Toujours gratuit! Tu parles toujours de... L'installation de la fibre! Et oui, ça reste gratuit! La promo continue jusqu'au 30 avril 2025. Profitez-en! C'est le moment de prendre la fibre in, la fibre go, la fibre family, la fibre home! Grâce de ses collègues de Yas se feront un plaisir de vous installer la fibre gratuitement. L'abonnement est à partir de 49 000 RTTC par mois. Mais l'installation, c'est gratuit! Sarbidy ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky mifonao ho anofonofinao sy ny tetikasanao miaraka amin'ny Indrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana aza miasa saina fa ho karakaranay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetikasanao ho vita Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Ndao mamokatra aingana kokoa mba ahaleo tena ara-tsakafo ampiasao ireo fitotom-bary aingam-piasa no azona vokatra tsara milina mahavita amin'ny toto-varatra amin'ny 2.5 tonna isan'ora azonao jifainao amin'ny Batimax tsara lalàna ex Universal Import. Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mora. Tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao mamena ny arabatra ny tombokilasy tombovavy iverenantsika hatrany ny raharaha 7 martsa fahatsiarovana rososona nanatriany RPR na Rassemblement pour les ratsirakistes teny amin'ny fasany Mahery Fo Mausolée tamin'ity androany izay notariany filohany Sophie Ratsiraka. Ankoatra ny fanomezam-boninahitra ireo mpitolona tamin'ny 7 martsa 7 teo koa ny fahatsiarovana ny filoha teo aloha ny Amiraly Dede Ratsiraka izay feno efa taona katroka tamin'ity androany nandevenana azy Tojondrina Tahiry no mitatitra ny fanadidiny. Tahaka ny fanao isa-taona tonga nanaty voninkazo teny amin'ny fasan'ny Mahery Fo avaratra Ambotsaina Mausolée ny Rassemblement pour les ratsirakistes na ny RPR rehefa vita ny an'ny fitondram-panjakana. Ho azy ireo manokana sady fahatsiarovana ny tolom-panafahana 7 sy 700 ny androany fa ihany koa fahatsiarovana ny filoham-pirenena teo aloha ny Amiraly Dede Ratsiraka. Tsy azon'ny malagasy adinoina amin'ny tantarany Madagasikara izao andro izao ary maika moa zany fa fanomezana voninahitra ihany koa sy hasiny ny fahatsiarovanay ny Amiraly Dede Ratsiraka izay namela mamy teto amin'ny firenena ary ihany koa nametraka baiki-pitolomana tamin'ireo mpiaradia rehetra aminy izay tonga eto moa ny apahany maromaro vitsivitsy ka nahatonga anay manatra an'izao fehezam-boninkazo izao ho fahatsiarovana ho an'ireo ntolona ary indrindrindrindra ihany koa ho an'ny Amiraly Dede Ratsiraka. Tsy tena mahaleo tena isika na dia efa mankalaza ny fetim-pirenena aza isaky ny 20 Jona ho hiatrany ny fanambarany ny filohan'ny RPR. Azo lazaina fa mahaleo tena isika raha ny 20 Jona 7 nazotsika fahaleovan-tena fa kosa mbola betsaka ireo zavatra mifamaofao mahatonga atsika tsy tena mahaleo tena fa misy karazana tsindrialoka ihany ataony avy any ivelany nefa isika marofy ka tokony ay fanometanana hatrany mba hialana amin'izany mba ho tena aleo tena tokoa. Fiaino efa taona katroka androany ny nanitriana ny filoha teo aloha ny Amiraly Dede Ratsiraka tao amin'ny fasan'ny Mahery Fo teny amin'ny Mausolée.
misy telopolo sy roanjato ireo bekotro marolatra amin'izao fotoana izay avy amina distrika misy telopolo. Efa mananika ny fahasivifolo taonany mahery avokoa izy ireo amin'izao fotoana izao. Isany ambety teny izy ireo androany nandritra ny fahatsiarovana. 7 martsa taona 7 ny tokony anehoana ny fifankatiavana manomboka eo an-tokantrano mpaka eny anivo ny fiarahamonina sy ny firenena ihany koa. Entsora Soarimalala no mitaritra ny fanadihadiana. Telopolo sy roanjato ny isan'ireo bekotro maro olatra araky ny antotanisa ofisialy amin'izao fanamariana ny 7 taona ny tolom-panavahana izao. Iray amin'izy ireo kosa irazana Jakoto André 7 taona izy amin'izao fotoana izao. Anisan'ireo tao anatin'ny tolom-panavahana ihany koa ny tenany. Tsy azo amedy ny tanindrazana fa aleo lovain'ny taranaka hoe ny nambarany androany nandritra ny fanamariana ny fahatsiarovana ireo mahery fo ny Madagasikara. Tanindrazana moa dia tsy maintsy misy ary tena hoe asa no zevazevana tena zay tena ampo fa ny fitiavana tanindrazana dia mety tsy azo amedy ny tanindrazana tokoko fa aleo fa olovany taranaka faramandiana fa iza mahatombola ka mety iatsy mety ireo tokony karana reny zany tena lasa mpandana tany ero faro. Izy no Razafy Noromaria 5 taona izy amin'izao fotoana izao. Izany hoe 14 taona izy tamin'ny tolom-panafahany 7 teny Mahamasina izy no mipetraka tamin'izany fotoana izany ary ny findramonina tany Moramanga avy eo. Amin'ny 14 anna teo 14 taona teo kelikely ihany mbola kelikely. Izany moa hita hoe fa fiainana mivaovy eo fiainana taoko reny Senegal be dia be mandeha ny tanàna tahaka izany dia matahotra daholo ny ankizy moa fa tamin'izany ny Senegal tena hafa be. Teraka izay zany teny anana teny Mahamasina dia ny tany Moramanga manaraka ny ray aman-dreny. Mpanjanaka mitondra azy nantarehan'izany aranga mampatahotra be miteditetika ny mampatahotra be. Anisan'ny namony rahalahy ity ray aman-dreny ity nandritra ny tolom-panafahany 7 mila ny tanora ny firenena hoy izy ka tokony hijoro hatrany. Rahalahy maty zany tao anaty ala dia tao anaty ala tamin'izany tany Moramanga tamin'izany ela zany endefa dia eno fa dia nareo dia mahita nareo taranaka intelo mandimy mijoro fa mila nareo tanora amin'izao fotoana izao 20 taona taterina. Ny fampanjakana ny fitiavana ny tokony masona amin'izao vanim-potoana izao izy ireo, fitiavana ny manodidina fa ny zava-dehibe dia ny fitiavana ny tanindrazana. Ankoatran'ny teny Mozole sy Moramanga isan'ny nanamariana ny fahatsiarovana ny 7 martsa ihany koa ny tany Mahajanga Toliara sy Ambositra tsy mbola vonina ny sary mahakasika izay fa ezahantsika hoentina miandalana ato anatin'ny fampalalam-baovao hatrany. Fa mahakasika ny fandraisantsika ny COI ny 14 ny volana aprily ho avy izao. Vokatra sy ny tombontsoa azy Madagasikara mandritra tsy aorian'ny fampiatranona ny fionana ny tampin'ny komisiona ny ranomasimbe indiana ny tokony ataon'ny mpitondra zava-dehibe ho mpamakafaka raha-toekarena nanaovana fanadihadiana. Ny zava-misy ankehitriny ny fitsehoana ivelany no misy songadina hoarina amin'izay fiadiana ny tombontsoa izay onina saina no mitaritra ny fanadihadiana. Inona ny tombontsoa azon'ny Madagasikara nandritra ny taona maro na ampikambana azy tao amin'ny komisiona ranomasimbe indiana. Io no fanontaniana tokony verimberina atsain'ny mpitondra amin'izay fampiatranontsika ny fionana tampony izao hoy ny mpamakafaka ara-toekarena. Raha ny Mark Jeff hatreto tsy hita mazava izay vokatsoa ny tondra nakany amin'ny fampandrosoana na politika io na ara-tsosialy fanatanjahantena fa indrindra ny ara-toekarena. Taona lava mampolo taona an'izay Madagasikara dia tsy raha ny hoe ny impact an'izay ny balance commerciale atsika na ny mizanam-barotra ny Madagasikara dia tsy nahitantsika impact na fiatraika an'izay tao anatin'ny mizanam-barotra mitongilana tanteraka ilay vokatra ondra Madagasikara sy ny avany makaty zay. Ny avaty Madagasikara makany maivana dia maivana noho ny antony maro samihafa ny tsy fanana atsika n'ireo
paikady eo amin'ny resaka ara-toekarena, paikady eo amin'ny resaka ara-barotra zany tsy fanamafisana Madagasikara nireo kalitan ireo vokatra ondrana mitongilana ilay mizany ny any mahazo tombontsoa kokoa amin'ny fandefasana mankaty Madagasikara fa raha ho atsika eto Madagasikara tsy dia tena nazahoantsika tombony zay hoe fandefasana surtout tao anatin'ny tsena ny COI zay. Mpitondra manoratra tantara tsara no antenaina fa tsy mpitondra lohalaharana amin'ny fisehoana ivelany ho iatrany ny fanehoan-kevitra. Ny zavatra andrasana aorian'izao dia ny hoe tsy nijanona ho fampiatranona no nataon'ny malagasy sy ny mpitondra fa nitady ireo soa fanararoatra amin'ireo firenena manodidina. Tokony ho atsaraintsika zany zay resaka fifanarahana eo amin'ny resaka ara-barotra zay fa fanamafisana zany fiara-miasa sy ny fiara-miasa eo amin'izay resaka hoe resaka transfert de technologie ny Nosy Maurice zao raha ampitana Madagasikara ny resaka hoe resaka avancement technologique ahafahantsika mampitombo ny ari-karena zay mety ho azontsika zany amin'ny fanondranana entana fanatsarana sy fanavaozana ny teknolojia zay tena misy ifandraisany amin'ny resaka kalitan sy ny abetsany reo entana zay ho alefatsika makao amintsena. Raha ny hita loatra amin'ny androany departementa ministerialy akolafin-kery samihafa izay azon'ny fitondrana hetsika dia miroso amin'ny fanadiovana ireo toerana hita maso toy ny arabe mety ho lalovany délégation avy amin'ireo nosy rahavavy sy ny filoha frantsay ny fanampenana ireo lavaka amin'ny lalana amin'izay ho lalovany délégation. Taratra fa mahay mandray vahiny ny malagasy fa ny antenaina itoy izay tanàna madio sy lalana tsy misy lavaka izay fa ihany koa isongadina ny fifanaraha-piara-miasa fifanankalozana ara-barotra fampitombony ny fahaiza-manao ny tahany fanondranana entana miabo sy ireo nahaina matika ny tombontsoam-pirenena amin'ireo fanararoatra rehetra ao amin'ireo nosy manodidina antsika. Tsy ho toy ny zava-misy ankehitriny ho sopotra ara-tsakafo aty amin'ny ranomaisy be indiana fa hatramin'ny androany ilay malagasy tsy aza manafatra vary izay foto-tsakafony. Vaovao mifandraiky amin'ny taom-baovao malagasy vetivety ao anatin'ny fety amandanonana tanteraka ny eny Mahamasina eny amin'izao oro zao eo ampiandrasana ny afo tsy maty ankehitriny. Mpanakanto maro no mifandimby miakatra antsehatra amin'izao oro zao hipokolona ny eny Mahamasina araka ny tatitra ny mpanao gazetinay eny an-toerana amin'izao oro zao. Mbola filarambe ny ivelany vavahady roso amin'ny tsy mandrimandry raha hetsika mitovitovy amin'ireny réveillon ihany koa ny eny an-toerana afaka ora vitsy entina hitsenana n'izay taona vaovao zay rampitso fatelopolo ny volana martsa rehefa vonina ny sary makazika izay afaka latsaka vetivety makasika an'izay etsika hitsenana ny taom-baovao malagasy zay rehefa vonina. Eny an-toerana amin'izao fotoana izao miezaka miampita ao anatin'izay hoe fampitana mivantana ny fampahalalam-baovao zay eny an-toerana ny mpanao gazety Tojo Rina Tahiry sy Gabin Eloa amin'izao fotoana izao mikirakira ary mandray atsara sy feo ny zava-misy eny an-toerana ao anatin'izay fitsenana ny taom-baovao malagasy ho an'ny taona 2024 zay araka ny efa nitanteriko teny am-piandohana dia mpanakanto maro no miakatra antsehatra mifandimby eny an-toerana amin'izao fotoana izao manafana an'izay hetsika hitsenana ny taom-baovao malagasy zay rehefa avy eo no anarahana ihany koa ny resaka tsy mandrimandry ao anatin'izay hetsika mitovitovy an'ireny réveillon reny zany ho an'ny taom-baovao mahazatra ny olon-drehetra amin'izao fotoana izao rehefa vonina sary afaka arotsakitsika avy hatrany.
ireny zany ny ambiance eny Mahamasina sy manodidina eny amin'izao fotoan'izao ao anatin'izay fitsenana ny taom-baovao malagasy zao ao anatiny amin'izao fotoana mbola eo am-piandrasana ny afo tsy matiny eny an-toerana amin'izao fotoan'izao ary reny ny ambiance teny an-toerana araka ny tanteriny mpanao gazetinay Tojindrina Tahiry Gabin Eloata amin'ity androany ity dia izay ihany koa no entsika miampita ao anatiny maresaka iraisam-pirenena vetivety olona netsiny no nanao fihetsiketsehana ny Istanbul androany manohitra ny fisamborana ny ben'ny tanàna ny Istanbul nateo aza ny famoretana mahazo ireo mpanao fihetsiketsehana tsy mampiempotra ny fitakiana any an-toerana ireo pomba ny ben'ny tanàna sy ireo mponina maro izay manamafy ny fahavonona ny hiary ny safidim-bahoaka ka tsy lavolefina manoloana ny antso-jay samihafa dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity ala ity naiza misy anao ankasitrako hatrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary tomboko lasy tombovavy elo matomboka ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetika asanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola vous a présenté ni Vavao. Hernandez assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à Hernandez. Vous a présenté ni Vavao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.